Efa ndresaka an'izay tontolon'ny fahasalamana izay antsika dia saripady ny fahasalaman'ny nify sy ny ativava kanefa vitsy amin'ny malagasy no afaka manaraka araka ny tokony izy ny fitsaboana ao amin'izany noho ny sarotry ny fiainana nitsidika ny commune Alasora noho izany ny fikambanana Leo Club Antananarivo Ravinala sy ny Leo Club Antananarivo Tsaradia niaraka tamin'ny fikambanan'ny mpitsabo nify nivoaka avy tao Mahajanga tao ny ankizy teto no nomena vahana kokoa atao anatin'ny fitsaboana mbola olana goavana sedran'ny ankamaroan'ny malagasy ny tsy fahafahana manatona mpitsabo nify eo ihany koa ny fahantrana izay tsy ahafahana manaraka ny sakafo ara-pahasalamana izay isan'ny miaro ny ativava. Ankizy mahery ny roanjato no nisitraka ny fitsaboana nify sy fanalana nify maimaim-poana androany teny amin'ny commune Alasora no karakarainy ny Leo Club Antananarivo Ravinala sy ny Leo Club Antananarivo Tsaradia ary ny fikambanana mpitsabo nify nivoaka tany Mahajanga na ny UOSSM. Namaly ny tahitandram-ponina eto amin'ny fokotanin'ny commune ny Alasora izahay satria maro ny olona izay tsy manana fahefana mandeha mamonjy an'ireny toerana hitsaboana nify ireny dia izay no antony karakarainy Leo Club Antananarivo Ravinala niaraka tamin'ny Leo Club Antananarivo Tsaradia sy ny fikambanan'ny dokotera UOSSM tamin'ity asabotsy ity. Misy ihany koa ny partenaire nanoana anay tamin'ity hetsika ity izay soranay eto ny RSE Telma ary ihany koa ny namana izay avy any amin'ny Leo Club Taratsa Fianaratsoa. Tafiakatra nify telo isaky ny ankizy iray no nesorina teto amin'ny CSB2 androany. Ny fikarakarana ny ativava ihany no ahafahana misoroka ny areti-nify raha ny fanambaran'ireo mpitsabo. Farafahakely ny indroa isan'andro ny miborosy nify ary indrindra ny fanatanterahana izany alohan'ny atory ny hariva. Voalohany indrindra ny fahaizana miborosy nify zany io na misy an'ilay patifrisy faharoa alohan'ny atory dia tsy maintsy miborosy nify, tsy petrahana sokra ao anaty nify fa tsisy sakafo spesifika hoe ity no mahatsara fa zay zay hoaninao mety fa zay foana miborosy nify zay foana le izy. Isan'ny sakana tsy ahafahan'ny malagasy mitsabo nify ihany koa ny alafon'ny saran'izany. Nanampibetsaka tamin'ny fanatotosana ity hetsika fanalana nify sy fitsaboana nify maimaim-poana ity ny RSE Telma.